Mikasika ilay tetikasa lehibe any firenena Afrika Atsimo dia fantatra fa irosoana afaka herinandro vitsivitsy ny fanaovan-tsy ny mpiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny siansa sy teknôlôjia ao Afrika Atsimo sy ny ministeran'ny fampianarana ambony. Tsy ahivina fa i Madagasikara dia isan'ireo firenena ty Afrika miara-miasa aminy amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Io tsy ny fanaovana sy ny fiara-miasa ao anatin'ilay fampiarana ny tetikasa SKA na Square Kilometer Heureux ny ministeran'ny siansa sy teknôlôjia avy Afrika Atsimo sy ny ministeran'ny fampianarana ambony malagasy araka ny fanambarana nataon'ny ambasadorany Afrika Atsimo eto Madagasikara androany. Ny tetikasa SKA izay any Afrika Atsimo dia miopana amin'ny fametrahana radioteleskopy goavana ahafahana mitilina ny zava-misy eny amin'ny lanitra. I Madagasikara dia isan'ireo firenena sivy ety Afrika miara-miasa amin'ny Afrika Atsimo amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ka isany ametrahana antenne 12. Isan'ny tombotsoan'ny azon'i Madagasikara amin'ity tetikasa ity moa ny afainganany eo amin'ny tany fahazonany connexion internet. Anisan'ilay firenena sivy moa zany Madagasikara tafiditra ao anatin'ilay fiaraha-miasa amin'ny SKA io, projet SKA. Ny fifanarahana misy efa manomboka amin'izao fotoana izao misy mpianatra zany any Afrika Atsimo any amin'ny université any Cape Town sy any KwaZulu-Natal. Ireo mpianatra ireo dia mandalo eto amin'izao fotoana izao ary anisany ampiseho amintsika eo izy raha aveo hoe inona marina ilay votoatin'ilay fianarana astrofizika ataon'ny zareo, ahoana ny tokony hampiarana azy eto Madagasikara. Anisany ihany koa hoe ankoatran'ny fampianarana zany sy ny fianarana dia misy projet ho atsangana, misy vinavina moa zany hoe misy antenne tokony hipetraka eto Madagasikara mba ahafahantsika mitrandraka an'izay zavatra izay ary izay ihany koa no tena ilaintsika ireo mpianatra na ireo le spesialista momba ny astrofizika zany. Izay anisan'izay marihana fa teknôlôjia ampiasainy eran'izao tontolo izao amintsika miteny. Ankoatra ny fanazavana dia isan'ny tombotsoa lehibe ho antsika Madagasikara ihany koa ny eo amin'ny lafiny radiokarena toy ny fampiroboroboana ny lafiny fitrandrana reny an-kibon'ny tany, ny lafiny fampiasana ny angovazavazana, ny lafiny fampiroboroboana fikarohana izay andry ny fampandrosoana. Namafisiny ambasadorany Afrika Atsimo fa amin'izao fiverenana mirafitra manaraka lalam-panorenana izao dia manamafy ny fiara-miasa eo amin'ny lafiny maro ao Madagasikara ny gouvernement Afrika Atsimo. No tanterahana androany teny amin'ny salle de thèse Akatso ny valandresaka fampahafantarana ho an'ny be sy ny maro mikasika tetikasa goavana ity. Ankoatra ireo mpampianatra mpiariko dia mitondra famelabelarana teto ihany koa ny mpianatra manomana ny mari-pahaizana doktorat mikasika ny astrofizika any amin'ny université any Afrika Atsimo.